Vaovao nisongadina tamin'ity androany ihany koa ny fahavakisan'ny fonja tany Toliary. Manoloana izay fahavakisan'ny fonja izay indrindra ary dia mitondra fanazavana fohifohy mahakasika izay indrindra ny ministeran'ny fitsarana. Voafonja misa 7 ny tafatsoaka tao amin'ny fonjan'ny Toliary ny alahady ifo alatsinainy lasa teo araka ny fanazavana voaray avy amin'ny ministeran'ny fitsarana. Io ny fantatra nandritra ny resadresaka fohy ny fanaovana tamin'Andriamatoa Napo Jeremy tompony andraikitry ny serasera ao anivon'ity ministera ity. Dia misy ny fandosirana nataon'ny voafonja tany amin'ny fonjabe an'ny Toliary androany maraina tokotokony tamin'iray sasany teo eo no sehoany izay zavatra izay. Dia hatreto raha ny vaovao sy ny moa ny fikarohana nataonay dia ny zavatra fantatra aloha 7 ny lasa araka ny feo azo nefa mbola eo ampanamarinana an'izay zany ny ministeran'ny fitsarana mbola eo ampanamarinana an'izay ny fandrarana ny fonja amin'ny ankapobeny dia omenena roa miandalana eo ihany zany ny fanampim-baovao satria mbola misafotofoto le izy. Vanitondra fanazavana fanampiny mikasika ny zava-nitranga tany Toliary ihany koa ny lehiben'ny fonja ao an-toerana. Izy io zany nivoaka tao amin'ny chambre zany hoe nivoaka amin'ny chambre zareo dia izy moa tsy nivoaka aty amin'ny porte principale zany fa nisaoty amin'ilay tamboho zany misy tamboho zany ambadiky ny lycée dia niazakazaka an'any le olona dia nisaoty ambadiky misy baribele mambadiky azy zany bebe maratsiratsy le izy dia niezaka zareo samy misaoty nakany niala avy eo dia ndrefatra dia tao anatin'ny fotoana io misy ny lustra zany hoe nisy fotoana le olona ny amin'ny taona elanelany amin'ny 20 ka hatramin'ny telo zany nisy io zavatra fitrangatany. Dia nisy moa ny anankiray zany nandeha izy dia tsy ary miverina satria mety natahotra angambany izy tsy fantatra na hoe tonga saina izy rehefa miverina dia miverina to dia miverina malaky izy natahotra dia niditra. Dia nanaky enina moa zany misy efa tratran'ireo mpandry filaminana namana zany efa nakenina zany izy teo fa mbola fafantanay zany satria manatery le olona ary fantatra hoe le marina le olona zany dia mbola anatin'izareo izy natao enquête zany dia misy tapatanana natao zany tapaka le tanana dia lavarivary dia misy voatifitra tamin'ny tongotra zany le izy. Avy dia nandray ny fepetra rehetra tokony ho raisina manoloana ny hitranga toy izao ny ministera tompony andraikitra ka no mafisina ny fiambenana any anivon'ireo fonja manerana nosy. Laza kosa ny tompony andraikitra ao Toliary fa efa misokatra ankehitriny ny fanadihadiana mikasika izay nahatonga izao fahavakisany fonja ao an-toeran'izao.